volana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Miaraba anao ry havana, fifalinao anay ny miaraka aminao amin'izao conférence arahano zao ndray, amin'izao anio izao averimberina ihany. Raha nanaraka ny conférence ianao zany ny ariva tamin'ny 10 dia napitsony zany dia amin'ny 5 maraina indray. Ary raha manaraka ny conférence indray ianao ny maraina amin'ny 5 dia tsarofo fa raha pitso indray zany amin'ny 5 ariva indray zany. Ohatr'izay hatrany hatrany zany ny fandaharantsika. Fa ny lakamisy no misy maraina ary misy amin'ny ariva. Raha misy zany ny amin'ny ariva ny lakamisy dia raha pitso maraina indray zany no arahantsika arak'izay zany. Ka dia fitahin'Andriamanitra nia ho amintsika tsirairay avy. Ry havana, androany zany dia ilay conférence moa dia mitondra ny lohateny hoe coronavirus sy ny faminaniana. Saingy zay le saison 3 zany zao, fa ny fitambaran'ny conférence rehetra nanomboka tany amin'ny saison 1, 2, 3 zany dia zao menarana varahana ny lohateniny. Ka manasanao mba azoto anaraka ary apitapitao amin'ny manodidina sy amin'ny hafa zao fandiniana ny tenin'Andriamanitra izao. Avela ho any anaram-piangonantsika rehetrarehetra tompoko, fa manasanao mba andinika ny tenin'Andriamanitra tahaka ny zaza. Ka zao raha tsy manatona tahaka ny zaza ianareo izy ny tenin'ny tompo, tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ivavaka ary tsika tompo malala manohy sy manaraka zao fandaharana zao ndray zahay amin'ity anio ity. Ny fitahina sy ny fahasoavanao aneo aminay tsirairay avy, mamindra fo aminay tompo, mamela ny elokay. Ampisy Andriamanitra mandritra an'izao confinement zao mba hitovy amin'ny Jonathan anaty kibony azan-drano, mba hitodika Andriamanitra ny aminao ka hivavaka, hitalao hifona angataka famelana aminao Andriamanitra, mba tsy horingana izahay ary mba hitondra fibebahana ao anay ny toe-zavatra misy. Ampiko izay Andriamanitra hitovy amin'ny Ezekia, ilay narary Andriamanitra tratry ny aretina hahafaty azy, fa noho ny fifonany sy ny fitodiany tany amin'ny rindrina dia nampiana 5 taona indray ny andro iainany. Ampisy Andriamanitra tsy fantoka loatra amin'ny aretina, amin'ny fangiry firiana, fa ampisy Andriamanitra hitodika any aminao. Fa ianao no manana ny fanalahidiny fahafatesana, ianao Jesosy mitondra ny fanalahidiny aretina sy ny fahoriana, ary ianao mihitsy no miteny fa atsoya amin'ny andro fahoriana dia anehoako zava-mahagaga ianareo. Ka dia miantso anao Andriamanitra, vonjeo re zay rehetra mitarena sy mitodika any aminao. Vonjeo Andriamanitra ty firenena malagasy ty, apahitao anao zahay, apahitao ny hery sy ny famonjenao aminao zay Kristy malalo. Misaotra tompo, amen. Eny ary manasanao ary havana ao anatin'izao menarana varahana conférence lehibe atrehanao zao dia fizarana fahatelo zao saison 3 zay mitondra ny lohateny hoe coronavirus sy ny faminaniana. Ao amin'ny Isaia 3:7 no isitomako ny sainao amin'ity androany ity. Isaia 3:7 ary ny 9:40. Manasanao indray ary mba hiaraka ho antsika vetivety. Isaia 3:7 9:40 dia zao ny voalaza. Zao ny lazainy Jehova zay manao lalana eny amin'ny ranomasina sy lalakale eny amin'ny ranomanonja. Zay zany. Zao ny lazainy Jehova zay manao lalana eny amin'ny ranomasina sy ny lalakale eny amin'ny ranomanonja. Ilay menarana varana irasantsika Jesosy Kristy, le Andriamanitra, ifatoan'ny fijery ao anatin'izao conférence zao dia tsy izy akory, fa le mpanao lalana eny anatin'ny rano, lalakale any amin'ny rano manonja. Mba fantatrao ve ry havana, ny anehoan'i Jesosy Kristy ny tena ny ao amin'ny soratra masina dia ozy izy, zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ho an'ny olona tapidalakale zany dia zao lalana Jesosy Kristy. Lalana. Raha tapidalakale ianao amin'ny fiainanao, tsy hitanao intsony zay atao, tena lany aika ianao, ny lalana ivoahana Jesosy Kristy. Ndray mandeha dia nanome tsiny tabataba ny zanak'Israely. Fa naninona zay Mosesy nentinao mivoaka tany Egypta, entinao ato anaty rano ty tsisy lalana. Ary teo anelanelan'io ny zanak'Israely dia tendrombohitra anankiroa avoana, dia ery amin'ny lohany ery ranomasimbe. Maninona nentinao aty zay ozy izy ny zanak'Israely.
de teo indrindra nanehoan'Andriamanitra. Iza moa Andriamanitra? Zany lalana sy fahamarinana ary fiainana. De tamin'izay fotoana izay tokoa dia nasian'Andriamanitra nalain'i Mosesy ny tehany Mosesy de tandindo ny azy fijalian'i Kristy. Tandindo ny azy fijalian'i Kristy le manokatra ny lalana ho any amin'ny fiainana mandrakizay ho antsika mpanota. Ary de indro tokoa no kapohan'i Mosesy ny rano tamin'ny tehana de nizara de nisy lalana. Zaho ozy Jehova lay mpanao lalana eny amin'ny rano manonja. Manasanao amin'ity androany ity miantoray eo amin'Andriamanitra. Ho anao zany zay ao anaty tsy fahasalamana, ho anao zany zay ao anatin'ny arak'ile teniko teo hoe tena tapidalakale tsy hitanao tsony zay atao. Kristy ny lalana, Kristy ny lalana. Manasa antsika rehetrarehetra tsy hamoy fo any amin'ny toka, any amin'ny rongony, tsy hamoy fo any amin'ny fisaraha-panambadiana, tsy hamoy fo na anaonao foana, fa zao mietoray eo amin'Andriamanitra. Aza mamono teny zany. Ary zao nasanatry ny vava tena efa hoe tena ora sisa ny andrasana ny amin'ny fampitena sy ny fahafatesanao. Tsarovy le namorona ny lalana eny anaty rano. Tsarovy io le Andriamanitra mpamorona lalana eny ambony rano ihany nge le tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany. Nanonja ny ranomasina tamin'izany. Matory Jesosy Kristy ary dia foazin'ny mpianatra Jesosy tsy hitanao ve zao tsunami zao toe-javatra mitranga mila horendrika ny sambo de nitenen'i Jesosy ny ranomasina hoe mitonia de nitony ny ranomasina. Misy raha malaza am'izao tsika miteny zao aza manà. Na de tsy fantatrao ary ny lalana sarotra hitondran'Andriamanitra anao, hitondran'Andriamanitra atsika, aza manà, matoky azy, banjino Andriamanitra, riavana. Amin'ity androany ity dia fampaherezana no resahako, fampaherezana indray androany no ataoko, encouragement, fa mila n'izany isika. Riavana ndray mandeha ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaefatra. Manasanao mba handray ny baiboly vetivety. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra. Misy tantara mahafinaritra ao zay angalantsika lesona androany. Ndray mandeha de nisy mosary ny tranga, mosary lehibe ny tranga, ary dia tapa-kevitra ny zanaky ny mpaminany nde tady sakafo eny an-tsaha, tady sakafo eny an-tsaha zany. Ary de rehefa nitady sakafo teny an-tsaha de zao lasa nanongotra sakafo tsy fihinana, zava-maniry tsy fihinana zany zay mahafaty mihitsy. Tsongoanana zany eny an-tsaha, mitady anana, mitady zay zavatra azo hoanina, ary satria moa mosary de nalaina daholo zay zavatra rehetra mety misy eny an-tsaha de nandrahoana. Ary nisy zanaky ny mpaminany anankiray mahafantatra mihitsy fa misy zavatra mahafaty nalaina, fa noho ny anoanana, noho ny famporetana loatra de naka zavatra tsy tokony nalaina na de mitondra fahafatesana azy. Doa raha antsika kely zany vaky teny zany vetivety ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaefatra ary ny 9:30 de zao ny voalaza, zao ny voasoratra. Ary ny anankiray nivoaka ny tany an-tsaha hitsongoanana ka nahita voatangom-boalavo maniry ho azy de nanangona ny voniny iray trotrona avy amin'io izy, ary noho ny tonga izy de ny solatsolarany narotsany tao anaty vilany misy ny hanina fa tsy nisy nahafantatra. 9:40 ka de noloarany ho an'ny olona izany, ary raha mbola nihinana izy de nitaraina hoe ry lehilahy an'Andriamanitra misy mahafaty ao ambolany, ry lehilahy an'Andriamanitra misy mahafaty ao ambolany. De ndikan'le mahafaty misy référence kely 1 de ndikan'le mahafaty de fahafatesana. De raha tambatra zany de hoe ry lehilahy an'Andriamanitra misy fahafatesana ao ambolany, ary tsy azo nohanina. Fa hoy Elisa hitondray koba de narotsany tao ambolany ny koba, de hoy izy andoary am'izao ny olona hohanina, ary de tsy nisy zavatra nampaninina intsony tao ambolany. Ato anatin'ity tantara ty indray no ibanjina antsika n'le menarana varahana. Riavana ty misy rangahy anankiray nitsongoanana, jery voatavo, zavatra azo hohanina teny an-tsaha, ary de naka voatavo mbolavo izy ny soratra masina
tetetehany zany de nandrona tao ambolany ary rehefa ndeha hinana de tsy tafandromandry ty tovolahy ty zanaky mimpaminany fa nyteny hoe Elisa lehilahy an'Andriamanitra zafady tompoko ao anatin'io volany misy sakafo hohaniny io de misy zavatra mahafaty azafady indrindra noho ny tsy fisiany sakafo de lasa tonga any anaty volany hatramin'ny zavatra mahafaty tompoko ka zao raha mihinana an'io reo olona de ho faty de ozy Elisa ndanangalao koba tsara toto koba tsara toto ary de rehefa narotsaka Elisa to anaty volany zany koba tsara toto zany de nasain'ny oloarana ny sakafo ary tsisy maty ryavana raha iresaka n'ity koba tsara toto ty tsika de tsy maintsy miverina kely vetivety ary amin'ny Levitikosy toko 5 tamin'Andriamanitra nanolotra teto ambonin'ity tany ty ny drafim-panavotana fanafahana ny olombelona amin'ny fahotana sy ny fahafatesana de nampianarin'Andriamanitra rehefa mivoaka avy any Egypta ny zanak'Israely nasian'Andriamanitra nanorona trano taberna kely ny zanak'Israely taberna kely ary ao anatin'izany taberna kely na tranolay fionany zany ozy ny Exodosy de nozarain'Andriamanitra telo zany taberna kely zany misy ny kianja ary de misy ny efitra masina ary misy ny efitra masina indrindra ary ery amin'ny kianja de misy ny tavy fisasana sy ny altara fandorona didikazo ery amin'ny kianja ery ary eo amin'ny efitra masina indray de misy ny fanaovanjiry fitoratsana sy ny mofo aseho 12 isa ary misy altara fandorona didikazo manitra ihany koa ary eo amin'ny efitra masina indrindra amin'izany altara ao anatin'izany fitoerana masina zany de misy ny fiara mifaneken'Andriamanitra zay misy ny didy folon'Andriamanitra zay famitinana ny soratra masina rehetrarehetra sy famitinana ny sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra de ao anatin'ny fiara mifanekeny io koa misy ny teny Arona sy ny mana le tahirin'ny mana le nomena zanak'Israely tany anefitra de zao ny antony anaovana an'io taberna kely io ao anatin'io taberna kely io no planiny ny fanavotana ao ny fomba anehoan'Andriamanitra ny fomba ikarakarany ny olombelona sy ny fahotana ao ny anehoan'Andriamanitra ny fomba andravan'Andriamanitra ny herin'ny fahotana anapitehan'Andriamanitra ny fahotana sy ny fahafatesana zay vokatra ratsy indrindra ny amin'izany fahotana zany ao anatin'io taberna kely io no anehoan'Andriamanitra ny hatsarany ny faharatsian'ny fahotana fa ao anatin'io taberna kely no anehoan'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra raha tia hita ny hatsaran'Andriamanitra ianao de ndao mianatra ary amin'ny Levitikosy sy ny Exodosy any filazantsara ary amin'ny testamenta taloha ary tsy ho azonao zany Matthieu, Marka, Luka, John zany tsy ho azonao mihitsy ny amin'io zanak'ondry tsisy kilema Jesosy Kristy io raha tsy mianatra ny Levitikosy sy ny Exodosy ianao kanefa tsy ho azonao koa zay ambaran'ny Levitikosy sy ny Exodosy raha tsy mandinika ny Matthieu, Marka, Luka, John ianao ary zay le tenen'i Jesosy any amin'ny Jona toko 5 ataonareo ahoana ozy izy mifino ny boky nisorata amin'ny Mosesy raha tsy mino zay nisoratako ianareo de miteny ndray izy ataonareo ahoana ny fino ny boky ny miteny koa izy Jesosy raha tsy mino nisorata amin'ny Mosesy ianareo ndao vakina kely io zay toko sy andininy zay satria adevitra be manadala mantsy am'izao miteny zao hoe tsy izy so ny testamenta taloha io efa lany andro zany efa tonga de ty ambony tany Jesosy tsy izy io ny sasany ray tsy izy tsy mirarahan Kristy sy ny sisa ryavana zao mivoalaza eo amin'ny andininy Jona toko 5 andininy 4 sy ny 7 fa raha mba nino any Mosesy ianareo de ino satria nanoratra ny laza izy Jesosy no miteny eto fa raha mba nino any Mosesy ianareo de ino satria nanoratra ny laza izy ny votoatin'ny bokin'ny Mosesy de Jesosy Kristy ravana votoatin'ny bokin'ny Mosesy de Jesosy Kristy ambarany soratra masina ary eo amin'ny andininy 7 ndray de zao mivoalaza fa raha tsy mino zay nisoratany ianareo sorata Mosesy ataonareo ahoana ny fino ny teniko Kristy no miteny eto ataonao ahoana ny fino Matthieu, Marka, Luka, John ny epistile rehetrarehetra raha tsy mino ny boky nisorata Mosesy ianao ary ataonao ahoana ny fino ny boky nisorata Mosesy raha tsy mamaky ny Matthieu, Marka, Luka, John ianao ka zao tany amin'ny taberna kely ny zavatra tena avohitra ny taberna kely de
ny mazava-dehibe an'le ondry. Raha vao manota ny olona tamin'ny andro zanak'Israely, manota dia naorin'Andriamanitra ny taberina kely ho fanadiovana sy fanasana ny fahotana natao, indrindra fanehoana ny famahan'Andriamanitra ny vokatry ny fahotana dia ny fahafatesana. Tsy maty ny olona anankiray, tsy ho very ny olona anankiray satria misy ondry, misy domoina, misy koba tsara toto entina ao amin'io kianjo io, ary afindrany amin'izany ondry zany ny fahotana sy ny vokatra tokony hoentin'ny mpanota. Ary ny fahamarinany ny ondry kosa, na ny domoina zay hoentina, na ny koba tsara toto, ny fahamarinany zany ondry zany dia mifindrany amin'le mpanota. Zany ny zavatra mitrango ao amin'ny kianja, ary amin'ny Levitikosy ary amin'ny Eksôdôsy ry havana. Raha misy olona manota dia mitondra ondry, dia apetraka eo amin'ny ondry ny tanana, dia ekeneo ny fahotana, dia omenanao ny antsy, dia didinao, vononao le ondry, dia maty noho ny fahotanao ny ondry. Fa ny fahavelomana zay an'le ondry teo dia omenanao kosa. Zany ange zavatra nitranga teny Kalvaria, tonga tety ambony tany Jesosy Kristy hitondra ny fahotantsika. Indro zanak'ondron'Andriamanitra zay mitondra ny fahotana zao tontolo zao, izy Jaune mpanao batisa. Ary izy mitondra ny fahotana zao tontolo zao dia hanome fiainana ho an'izay rehetra mibebaka sy mino azy. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao, nomeny ny zanany natokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, mino ny zanak'ondro mitondra ny fahotany sy ny fahafatesany. Ka zao no izy. Zay zany ny asa, zay ny asan'le koba tsara toto. Ary amin'ny Levitikosy 5:5 vakitsika kely no vetivety alohan'ny iverenantsika. Ary anatin'le Levitikosy 5:5 dia zao ny voalaza: fa raha tsy tratry ny ananany kosa ny domona roa na ny zana-boromailala roa dia hitondra ny fanaty noho ny fahotana izy, dia koba tsara toto. Taloha zany rehefa nanota ny olon'Andriamanitra anankiray dia mitondra ondry, biby madio, ondry na osy. Dia rehefa tsy anana zany satria izy mahantra dia mitondra domoina anankiroa izy. Ary raha mbola mahantra ihany olona io, tsy mahatakatra domoina anankiroa, dia mitondra koba tsara toto. Fa ireo zavatra rehetra dia ny ray ihany ny zavatra sehony, Jesosy Kristy zanak'ondron'Andriamanitra mitondra ny fahotana zao tontolo zao. Dia io koba tsara toto no nalain'ny Eli verina ry amin'ny mpanjaka faharoa ary tsika. Mpanjaka faharoa rehefa mitely le zanaky ny mpaminany zany hoe misy fahafatesana ao anaty vilany, misy fahafatesana ao anaty vilany, dia ozy Eli hitondra koba tsara toto maneho an' Jesosy Kristy zany. Ary rehefa nentina le koba tsara toto dia zao ndovakitsika kely izy teo. Koba tsara toto 2:7 fa hoy Elisha: hitondray koba dia anarotsa ny tao ambilany ny koba ka hoy izy, andoary amin'izao ny olona, ary dia tsy nisy zavatra mampaninina intsony tao ambilany. Ry havana, eo anatrehan'izao fahafatesana mirara-kopany eto ambonin'ny tany zao, any amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny, ny vahaolana tsara indrindra arotso ny soratra masina, aroson'Andriamanitra ho an'izao tontolo zao dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy koba tsara toto. Dikan'le tsara toto nge dia izy le nombona teo amin'ny hazo fijaliana, no torotoroana noho ny fahotantsika. Ka io Jesosy Kristy, io le menarana varahana, io le fototry zao conférence izao, io koba tsara toto io no arotsaka ao anaty vilany. Malagasy dia mitovy amin'ny vilany anankiray, Madagasikara. Ny Frantsay dia toy ny vilany anankiray, ny Espaniola dia toy ny vilany anankiray. Ka ny olona maranitra, ny olona mandinika ny soratra masina dia zao hitondra ny Kristy sy ny ran Kristy ao amin'ny fireneny. Ary dia zany koba tsara toto, zany Jesosy Kristy menarana varahana izany no anaisotany fahafatesana, ny herin'ny fahafatesana ao anaty vilany, zany ao anatin'ny tokantranonao, ao anatin'ny fiarahamonina misy, ao anatinao ao misy fahafatesana ve, misy olana mitranga ve? Ry havana, Jesosy Kristy koba tsara toto no vahaolany fahafatesana. Ary marina zany satria ndray mandeha rehefa maty Lazarosy dia tonga ihany Jesosy, efatra andro taty aoriana nandevenana ny Lazarosy, tonga teo amin'ny tanàna
misy any Maria Magdalena sy ry Marta Jesosy. De nitaraina mihitsy Maria hoe Jesosy fananinina ianao nitara, raha teto ianao de tsy maty ny anadahako, tsy maty izy, azo antoko. Fa zao izy efa nalevina, efa hoe farana izao ary efa aloso maimbo. De ozy izy Jesosy, eto any raha vetivety, eto any any amin'andevenana azy. Ary de rehefa nentina teo amin'ny fasan'ny Lazarosy ty Jesosy Kristy koba tsara toto ity, de niteny ohatrany tany amin'ny Genesis izy de miteny hoe misy iny mazava de nisy zany. Teny ambony ranomasiny ty koba tsara toto ty menarana varany ty de miteny hoe mitsara, ry tafio-drivotra de nitsahatra zany. Azafady fa indro Jesosy ndray eto anoloan'ny fasana, eo anoloan'ny vilany anankiray misy fahafatesana, miteny Jesosy manao hoe Lazarosy mivoa, de nitsanga ny Lazarosy. Ry havana, Jesosy Kristy manana ny fanalahidy, ny fahafatesana, Andriamanitra irery any. Zany ny votoatin'ity conférence ity, Jesosy Kristy irery any manana ny fanalahidy, ny fahafatesana. Miantso antsika rehetrarehetra tompoko ao anatin'izao conférence izao, banjino, dinio, arao Andriamanitra. Dinio ny tenin'Andriamanitra. Fa aveza moa ny fahafatesana, aveza ny fahafatesana. Romanina 9:3, Romanina 9:7 ndao vakitsika kely. Fa aveza ty fahafatesana mampikorapaka sy mampivaraotsa ny ty ry havana. Ahoana na tonga an'io fahafatesana io? Ao amin'ny Romanina 9:4 vakitsika kely vetivety. Romanina 9:4 de zao ny voalaza. Fa fahafatesana ny tambony ota, fahafatesana ny tambony ota. Avaiza ny fahafatesana? Ny fahafatesana de vokatry ny ota nataony olombelona. Ary io nge le nitenen'i Jesosy tany amin'ny Genesis 2:4-9:12 sy 7:12 hoe ho faty tokoa ianao i Adamo raha mihinana an'io voankazo. Ho faty tokoa ianao, zany hoe raha avadika version testamenta vaovao de zao, tandremy Adamo fa fahafatesana ny tambony fandikana ny tsy finonao aho, fahafatesana ny tambony, fahafatesana ny tambony ota. Avaiza ny fahafatesana? Ny fahafatesana tompoko de vokatry ny fandikana ny tenin'Andriamanitra, vokatry ny tsy finonan'Andriamanitra. Zany ny fahafatesana. Tsy natsony ray ody any amin'ny olona maty, fa maty ny olona anankiray noho ny fandikana ny tenin'Andriamanitra. Ny fitenitsika de hoe natsony ray ody any amin'ny olona anankiray rehefa maty. Ono aho, raha natsony ray ody any amin'ny olona maty, inona ny ijanonantsika eto ambonin'ny tany eto? Amin'ity sarbo 125 000 ny kitapo, vary 13 000 ny kilo. Raha natsony ray ody any amin'ny olona maty, tsy alova hoe mody daholo. Fa zao eto amin'ny soratra masina de zao, fahafatesana ny tambony ota. Ny natonga ny fahafatesana zany de vokatry ny fahotana, ary ratoizana zany ny kajy de zao, avaiza ny fahotana avy any amin'ny Satana. Tsangam-bato ny fahotana ry havana, tsangam-bato ny fahotana, ny fahafatesana. Ka rehefa tonga ny fahafatesana de ny vaola ny fahafatesana, de le koba tsara toto, le menarana varahana, Jesosy Kristy, io ny vaolana. Amin'ny ankapobeny zany de ireo no conférence eto nge zany mandritra ny andro hatramin'izay. Fanazavana aminao ny antony fahotana, ny fandehan'ny fahotana am'izao tsika amin'ny teny zao, ny fahotana moderne am'izao tsika amin'ny teny zao. De fanazavana aminao ny fahafatesana hiatra raha tsy mibebaka ianao. Fa ny conférence tokoa de fanazavana aminao amin'ny ankapobeny ny tsy maintsy bebahana sy antorany eo amin'ny Jesosy Kristy zay ody sy fanalahidy ny fahafatesana. Koa manasanao aza variana amin'ny fanaitainana sy ny aretina, fa zao aoka ho variana amin'le mahatonga ny fahafatesana isika, de ny fahotana izany. Ary tsy mahazo mandany andro loatra eo, fa ny tena tokony havariana antsika de Jesosy Kristy, le mitondra ny vaola ny fahafatesana ry havana. Zao voalaza ny soratra masina amin'ny Deutéronomie 9:20. Ka ny atao hoe fahotana de fialana amin'ny tenin'Andriamanitra, fialana amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy finonan'Andriamanitra. Ary azavain'Andriamanitra mialohan'ny fahafatesana nery havana. Tsy tonga de fahafatesana, raha vao manotaka de tsy tonga de fahafatesana. Fahoriana hozy Andriamanitra ny hinananao an'io voankazo.
ahalalany tsara sy ny ratsy ianao adamaseva raha mihinana andreo voankazo ireo nareo mivady ahalalany tsara sy ny ratsy de melohany atonga avy amin'ny fahafatesana de misy faharatsiana sy fahoriana be dehibe lalova ny olombelona rehetrarehetra zay vao tonga ny fahafatesana ry havana raha miala mididin'andriamanitra sy ny tenin'andriamanitra isika ary tsara ny mandinika ny Deutéronomie 20:20 amin'ity androany ity raha vao miala amin'ny tenin'andriamanitra isika de inavo ny ambaran'ny soratra masina melohan'ny fahafatesana Deutéronomie 20:20 ary ny 9:10 de zao no voalaza raha tsy mihaino ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didin'andriamanitra rehetra sy ny lalàna zay andidiko anao anio de ho tonga aminao sy ahatratranao zao fanozonana rehetra zao ozy ny tenin'andriamanitra ry havana raha vao miala amin'ny didin'andriamanitra sy ny tenin'andriamanitra isika raha vao miala amin'ny Jesosy Kristy isika ozy ny Deutéronomie 20:20 de ahatratranao zao loza rehetrarehetra zao Deutéronomie manazava amin'ny atsipriany ny vokatry ny fisarana amin'Andriamanitra Deutéronomie 20:20 manazava amin'ny atsipriany ny vokatry ny fisarana amin'Andriamanitra alohan'le tena fahafatesana farany fahaverezana mandrakizay zany de ndao mba akasatoina ny kely eo tsika androany ao amin'ny Deutéronomie 20:20 zany andininy 2:20 ohatra de zao voalaza 2:20 ampireketin'ny Jehova aminao ny arety mandringana mandra-pahandaniny ianao tsy eo amin'ny tany zay efa hidiranao olovana averiko indray raha miala amin'ny tenin'ny Jehovahandriamanitra ao ianao de ampireketin'ny Jehova aminao ny arety mandringana azavain'ny soratra masina zany ny tena votoatiny mahatonga an'izao arety mandringana eto ambonin'ny tany zao de zao ny akabeazan'ny olona eto ambonin'ny tany de miala daholo amin'ny baiboly amin'ny soratra masina ny akabeazany zao tontolo zao indrindra ny manan-karena firenena manan-katao sy manam-pahaizana sy manam-pahefana sy manam-bola de miala daholo amin'ny didin'Andriamanitra ary de mirongatra ny arety mandringana ozy ny Deutéronomie 20:20 andininy fa 2:20 ary ny andininy fa 2:20 de zao koa ny zavatra hitranka ary aretina mahasozanina sy tazo mahamay sy fahamaizana sy hafanana mangotraka sy andro miantona sy vary main'ny rivotra na maty fotsy no amelozan'ny Jehovahandriamanitra ao anao de anentsika anao ireny mandra-pahalandritra anao inona tsara hoe aretina mahasozanina tazo mahamay fahamaizana hafanana mangotraka mirongatra nge tato ato ny canicule mandoro am'izao amin'ny teny zao ny hafanana mangotraka mandoro sy mamon'olona ary de miepo ny ranomasina de mitsony miakatra zao ny avon'ny ranomasina ary de morongatra ny tsunami am'izao amin'ny teny zao zany ko de mbola olana hafa fa eo ambony eo de hoe aretina mahasozanina aretina mandringana de ny antony ozy ny Deutéronomie 20:20 de zao raha miala amin'ny tenin'ny Jehovahandriamanitra ao ianao sy ny didina apetrak'Andriamanitra de tonga zany rehetra rehetra zany zay zany le volany misy sakafo mahafaty ozy izy le zanaky ny mpaminany anaty volany ny volany de ty firenena malagasy misy atsika ity ary de mirongatra am'izao misy fahafatesana mananika ny varavarankelitsika ozy ny soratra masina de zao maika de maika le menarana varahana Elisa de tandindon'i Jesosy Kristy tandindon'ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny amintsika hoe mangalangana koba tsara toto mangalaangana atsoy Jesosy Kristy foazo Jesosy fa matory ao anaty sambo ao eo an'lohan'ny tsunami sy ny zavatra misy foazo Jesosy ary ery amin'ny 7:20 eo amin'ny Deutéronomie ihany 7:20 amelon'ny Jehova anao ny vain'ny Ezipta sy ny tomboka sy ny atina ary ny azaka zay tsy azo mpanafody averiko indray amelon'ny Jehova anao ny vain'ny Ezipta sy ny tomboka sy ny atina ary ny azaka zay tsy azo mpanafody ary amelon'ny Jehova anao koa ny fahadalana sy ny fahajambana ary ny fahaverezan-kevitra zany ange no miseho am'izao tsika amin'ny teny zao manerana amin'ny planeta ry havana be dehibe am'izao ny aretina tsy vita mpanafody cancer io fa be dehibe koa am'izao ny olona lasa adala ny olona stressé ary ny olona kizitombelona am'izao tsika amin'ny teny zao kirina ozy any aparany any olona de ho kirina moratezitra kizitombelona ohatran'ny sakay zany daholo ny zavatra mitranga am'izao tsika amin'ny teny zao ary ery amin'ny andininy fa 2:20 de ozy izy
ao anatin'io Deutéronomie 20 ihany, hiteraka zazalasy zazavavy ianao nefa tsy ho anao ireny fa lasa kobabo, ny azonao sy ny vokatry ny taninao rehetra de ho lanin'ny valala, ny vahiny eo aminao no isandratra ho ambony dia ambony noho ianao, fa ianao kosa hietry ho ambany dia ambany. Ry havana, lasa ny vahiny daholo igny volamena sy ny arenatsika eto Madagasikara, lasa ny vahiny, feno volamena ao ambany ao, feno bois de rose, feno arena eto amin'ity Madagasikara ty, fa lasa ny vahiny. Satria manino? Satria miala amin'ny tenin'Andriamanitra isika, miala amin'ny didin'Andriamanitra. Ko miatso anao amin'izao minitra farapara rahantsika eto zao de izao, mila mibebaka isika mba ho afaka, mila mibebaka isika, mila manantona Jesosy Kristy isika. Ezekiela 7, inona ary ny tokony atao? Ezekiela 7, manasa anao amin'izao minitra faraparany rahantsika zao. Ezekiela 7, teny andiny fa 4 ka hatramin'ny 5 zao ny voalaza, fa 4 ka hatramin'ny 5. Ary Jehovah taminy, mandehana mamaky ny tanàna de Jerosalema ka asio marika ny andrin'ny olona zay misento sy mitaraina noho ny fahavetavetana rehetra atao eo aminy. Tsy ny olona rehetra no faty, tsy voatery ny fahafatesana ny tompony teny farana, fa indro Andriamanitra manotra vahaolana dana asio marika zay rehetra misento noho ny fahotana sy ny fahavetavetana. Manasanao amin'ity androany ity, mibeba tsika toko, mibeba isika, oka hiala amin'ny fahotana isika, oka hiatoraka eo amin'ny Jesosy Kristy tsika, fa ny antony nahafaty an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia hanadio ho fanadiovana ny fahotanao, ka tsy hanakery aminao ny fahafatesana, tsy hanakery aminao ny fahafatesana. Ry havana, teo amin'izay ny abiazany io tane no ny oaran'ny fahasoavana be lavitra, natohina ny abeny angezan'ny fahafatesana sy ny fahotana, mahery lavitra noho ny fahotana sy ny fahafatesana, lay menarana varahana, izy manana ny fanalahidiny zany. Arak'le vaky teny teo, rehefa narotsaky Isaia, narotsaky Elisa azafady tao anaty volany le koba tsara toto, de tsisy ny fahafatesana. Mangataka aminao atoko, ampidiro tokantranonao Jesosy Kristy, mividiana baiboly ianao, banjino Kristy, ary zao oka hibebaka ianao. Ary amaranako azy, minitra farany amaranako azy de Apokalipsy 9:7, Apokalipsy 9:7. Ny lohateny ty saison 3 ty moa de hoe ny coronavirus sy ny faminaniana. Zao voalaza ny Apokalipsy 9:7, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, de ny teny ratsy ny anaran'Andriamanitra zay manam-pahefana amin'ireny loza ireny izy, sady tsy mibebaka mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Tandremo sao vao maika amin'ny teny ratsy, tandremo sao vao maika manota zay manompan'Andriamanitra zany, zay marena fa Andriamanitra ny manana ny hery sy ny fahefana ifehezana ny aretina sy ny fahafatesana. Tandremo 9:1 de zao voalaza, de ny teny ratsy an'Andriamanitra ny lanitra izy no ny fanaitainany sy ny vainy, sady tsy nibebaka tamin'ny asany. Be de be ny olona rehefa tratra ny loza sy ny fahoriana, vao maika manaonao foana, vao maika manao ratsy, manalavitra an'Andriamanitra, miteny ratsy an'Andriamanitra, tsy mibebaka. Engane mba tsy ho tonga aminao zany, engane mba tsy ho trangeto a Madagasikara zany, fa maniry zahay mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra daholo zay rehetra miaino sy manaraka zao fandaharana zao. Ry havana, oka le Ezekiela 7 toa rahantsika, asio marika hozy Andriamanitra zay rehetra misainto noho ny fahotana. Oka izy sainto noho ny fahotana ianao zany, fa tsy vao maika hirongatra ho amin'ny fahotana. Ianao zany zay miaino anatin'ny fahotana Sodoma sy Gomora, miala amin'io rahalahy, miala eo, miala amin'io ranabavy, miverena mibebaka amin'Andriamanitra. Ianao zay milalao fahotana, miaina amin'ny fanimpotsampy isan-karazana, miala amin'ireny sarivongany reny, miala amin'ny zavatra hafa ankoatra an'Andriamanitra. Oka Andriamanitra irerany mivavahanao. Ianao zay mangalatra, ianao zay maniratsira ray aman-dreny, miala amin'izany faratsiny zany, miantora amin'Andriamanitra. Ary zao raha manam-bola tompoko, mividiana baiboly, dinio ny tenin'Andriamanitra, fa ao no ahitantsika an'le menarana varahana Jesosy Kristy, lay koba tsara toto, fanalahidy ny fahoriana sy ny aretina ary ny fahafatesana. Hitahanao any Andriamanitra, hivavaksika. Misaotra anao zay Andriamanitra no ny fitahina sy ny fitantananao. Misaotra Andriamanitra fa totosa somatsara, tonga somatsara any anatin'ny fonay, any amin'ny tokantranonay Andriamanitra, ny vahaola ny fahafatesana, ny vahaola ny fahaverezana mandrakizay, de tsy zakory
fa enao Jesosy Kristy tompo ilay menarana varahana koa zay manonona ny anaran'i Jesosy Kristy ozy ny soratra masina dia ho vonjena ampisy Andriamanitra hibanjina ino anao anonona ny anaranao ary hiaina amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra dia hitany tokantrano rehetra ny ianao Andriamanitra anasitrana ny marary ianao tompo malalo ary anome fibebahana sy famonjena ho an'izay rehetra mangetaetanao ane enao Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra misaotra tompo amen. Sedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray amina